Afaka sika tompoko. Manjaka be voninahitra anao Jesosy. Fanao ny voninahitra hatramin'izay ka ho mandrakizay. Ary tsy mitsahatra ny anjely rehetra mame voninahitra anao satria mendrika ho anao zany. Izay ihany koa dia mihira zany hira zany ankehitriny. Izay anehonina indrindra fa mendrika ny tsahona, mendrika ny omem-boninahitra anao. Faly zay satria ianao ny tantana aminay. Ka tratraranay izao taom-baovao am-piangonana zao. Faly zay fa mpanjaka be voninahitra kanefa mpanjaka malemy fanahy ihany koa ny mpanjakanay. Faly zay fa mpanjaka fitiavana, mpanjaka be famindrapo ny mpanjakanay. Jesosy io, atao fitsapanay mandrakariva zany fitiavanao zany. Atao fitsapanay mandrakariva ny herinao, ahatonga anay tsy salasala hiankina aminao. Ampitomboy ny finoana ianao. Ary atao tena tianao tokoa izay. Ka hanompo anao le mpanjaka maharitra mandrakizay, le mpanjaka malemy fanahy. Dia misaotra anao izay, menao zao advento zao. Advento izay ahafantarana indrindra, izay tsarovanay fa efa tonga teto ianao, ary mbola tonga eto, ary mbola ho avy ihany koa amboninahitra. Da ino ny tsiraray avy aminay, mba handray anao, ary ho isandreo izay ho raisinao rahatray. Aoka ny teninao ampiorona anay amin'ny finoananao, ahatonga anay ihany koa ho tianao, satria ianao ny mpanjakanay. Amin'ny ranomasina sy mavonjy no angatana izany Jesosy. Amen. Ampifaliana ry havana ny ara-banantsika rehetra tratrizao fotoana ny advento zao, alahady voalohany amin'ny advento. Fotoana izay manokana ho antsika fiangonana satria taom-baovao-piangonana amin'ity anio ity. Dia miarahaba antsika rehetra tratrizao taom-baovao-piangonana zao. Afaka namakivaky ny taona manontolo, ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony dia nomeny indray isika izao taom-baovao-piangonana zao, dia tsy inona fa ny alahady voalohany amin'ny advento zany. Dia Jesosy izay efa nomba anao teo am-pamakivakiana ny taonany, no mbola hampahiry antsika tsiraray avy ihany koa, ka afantaranao fa miaraka aminao tokoa, miandany aminao tokoa le mpanjaka ny voninahitra, le mpanjaka izay tena tiantsika ihany koa. Ankoatr'izany dia fitinaina ihany koa ny androany. Fitinaina ho antsika fiangonana loterana malagasy eto Ambatovinaky, izay ahafahantsika makasitraka sy manome voninahitra n'Andriamanitra noho ny nameziny antsika aina, ka hameziny antsika taom-baovao. Dia ny tompony hame antsika fifaliana mandrakariva amin'ny fanarahana sy amin'ny fanompona azy. Izay no ela fa ny tenin'Andriamanitra izay nitsarantsika amin'ny teny io ity, dia hitantsika ao amin'ny Matio. Matio 2:20, manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra eo amin'ny andininy fahasivy. Matio 2:20, manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra eo amin'ny andininy fahasivy. Toy izao ny vakan'izany anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky any Jerosalema izy, ka tonga tao Betfaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy, ka nanao taminy hoe: makanisa amin'ny rovohitra tandrifinareo roa, ary miakara amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany io aminy nareo. Vao izy dia ento ity amiko. Ary raha misy miteny anareo dia laza hoe misy rarana la ny tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatateraka ny nampalazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao, avo anao. Malemy fanahy sady mitangina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandiny Jesosy azy. Dia nety ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo ambony ny lambany. Ary Jesosy dia nitangina azy. Ary ny ankabeazany vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana. Ary ny sasany napaka ratsan-kazo, dia nahandry teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorina ane izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Indro ny mpanjakanao, avo anao. Indro ny mpanjakanao, avo anao.
Izany no vaovao mahafaly zay nampandrenesina an'ireo vahoaka zay nitsenan Jesosy fa izay. Kanefa izany ihany koa ny vaovao mahafaly ho atika tsiraray avy zay tonga eto amin'ny tianio ty. Indro mpanjakanao, avo anao. Teny zay manambara fa Jesosy no mpanjakanao. Izany hoe izy no miano fiainanao, izy no mpamonjinao, ary izy ihany koa no mpiaranao amin'ny ratsy rehetra. Itika tsara fa zany no asan'ny mpanjaka. Mikarakara ny vahoakany izy, miano vahoakany izy, miaro azy amin'ny fahavalo izy, ary raha sendraka azy ny fahavalo ihany koa ny vahoaka, anjaran'ny mpanjaka ny mamonjy azy ao am-pelantanan'ny fahavalo. Indro mpanjakanao, avo anao. Ny mpanjaka hita amin'izao tontolo izao dia tsy mahefa zany andraikitra zany. Ny antony dia satria voafetra ny heriny, voafetra ny fahefany, voafetra ny fahaizany, ary ny ankamaroany ihany koa dia anjakany fitiavan-tena. Ka tsy mijery zay asony vahoakany fa ny anangona ho an'ny tenany. Izany no kendren'ny mpanjaka an'izao tontolo izao amin'ny akapobeany fa tsy izy rehetra. Fa ity mpanjaka ty kosa afaka miano fiainanao manontolo. Ity mpanjaka ty kosa afaka mamonjy anao amin'ny ratsy rehetra. Ity mpanjaka ty ihany koa afaka miaro anao amin'ny fahavalo rehetra. Indro ny mpanjakanao, avo anao. Jesosy ny mpanjakanao tompoko. Ary mpanjaka tokoa izy. Mpanjaka Jesosy satria izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Izy ihany koa tompon'ny fahefana rehetra, na an-danitra na ety an-tany. Mpanjaka Jesosy. Ny mpianatra dia naneho zany. Na ry Natanaela, na ry Jaona apôstôly, na i Paoly apôstôly ihany koa dia samy maneho an'i Jesosy mpanjaka. Ary maneho fa mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary Jesosy tenany dia manambara fa mpanjaka izy. Fa rehefa nanontaniany Pilato izy hoe mpanjaka ve ianao? Namaly tamin'ny mpasahina Jesosy hoe voalazanao fa mpanjaka. Jesosy mpanjaka. Saingy tsy araka ny heveran'ny Jiosy azy. Fa mpanjaka izay nandrandrainy Jiosy dia tsy inona fa mpanjaka izay miay azy tamin'ity fiainana ty ihany. Mpanjaka ihany koa izay hanafaka azy amin'ny gejan'ny Romanina satria teo ambany vahoan'ny fanjakana Romanina ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. Hany ka rehefa tonga Jesosy dia noheveriny fa hanafaka azy eo ambany vahoan'ny Romanina izy. Noheveriny fa afaka ihany fiainana izy ka tsy mila miasa tsony izy ireo. Fa rehefa namoky ny 5,000 mahery Jesosy dia nihevitra izy ireo hoe tena tsara tsangana mpanjaka ty olony ty. Fa tsy mila miasa tsony isika. Saingy tsy zany mpanjaka zany Jesosy. Tsy mpanjaka araka ny heveran'ny Jiosy azy. Fa tsy hanorina ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao izay anjakany faratsinana natongavan'i Jesosy. Fa ny apiditra ny olona kosa ao amin'ny fanjakany dia ny fanjakany anjakany fiadanana. Apiditra ny olona ao anatin'ny fanjakany izay maharitra mandrakizay, kanefa tsy hoe maharitra mandrakizay ihany. Fanjakany fiainana tokoa. Jesosy araka ny soratra masina dia andrian'ny fiadanana. Ary nizarazany fiadanana zany nahatongavany eto amintsika. Jesosy andrian'ny fiadanana. Fiadanana tsy araka ny fiheverany izao tontolo izao ihany koa. Fa fiadanana vokatry ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Fiadanana vokatry ny famelan-keloka atolono atsika. Fiadanana vokatry ny fampahirezana atsika. Fiadanana ihany koa noho ny fihavanantsika amin'ny hafa. Nitondra zany fiadanana zany nahatongavany Jesosy. Nasehony tamin'ny teniny zany. Fa verimberiny Jesosy mandrakariva ny teny hoe ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny famehan'ny izao tontolo izao ny fameko anareo. Ary raha nitory-teny Jesosy dia nataona ny olona hiavana amin'Andriamanitra, izany nataony. Mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe aoka ianareo hiverina an'Andriamanitra. Matoa izy nitaona ny olona hiverina an'Andriamanitra dia satria Andriamanitra vonona ny andray azy. Andriamanitra vonona ny amela ny helony. Kanefa tsy tamin'ny teniny ihany, fa teo ihany koa ny asany. Fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana dia maneho indrindra fandrian'ny fiadanana izy. Izany hoe ny ampiavana antsika amin'Andriamanitra sy tsika samy isika, izany nahatongavan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Mampiavana antsika samy olony ihany koa Jesosy. Didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoko tahaka ny tiavako anareo, mba hifankatiavanareo ihany koa hoy Jesosy. Sady mampiavana antsika amin'Andriamanitra Jesosy. Mampiavana antsika ihany koa samy olona. Nisy miaramila tamin'ny fotoan'andro miteny hoe raha krismasy mandrakariva ny andro. Krismasy izay ho avy tsy ho ela. Satria amin'ny andro krismasy izay ahatongavan'ilay andrian'ny fiadanana, mitsahatra daholo ny ady rehetra. Izay nehoan'Andriamanitra. Fa na inona zavatra mitrangy tamin'izao tontolo izao, rehefa tonga ilay andrian'ny fiadanana
tena nitondro zany fiadanana zany tokoa izy, satria mampiavana ny olona amin'Andriamanitra Jesosy ary mampiavana antsika ihany koa amin'Andriamanitra. Ary na dia ny fitengenan'i Jesosy boriky areto dia maneho zany. Fa ny mpanjaka rehefa tonga dia mitaingina soavaly, zany ny fanaony amin'ny ankapobeny. Fa rehefa milamina ny tany, rehefa miadana ny tany, rehefa tsy misy ady ny tany, dia mitaingina boriky ny mpanjaka. Kanefa ny fitaingenany zana boriky ihany koa dia maneho ny fanetretenany, satria manatona ny vahoakany izy. Tsy mety nedina eny ambony soavaly Jesosy, na dia mpanjaka ny voninahitra tokoa aza izy, fa manetretena izy nitaingina boriky mba ahafahany manatona bebe kokoa ny olony, mba ahafahany olona hanatona azy tsy ampisalasalana, satria mpanjaka malemy fanahy sy nitaingina boriky ity mpanjaka ity, mba hahatonga ny olona tsy salasala anatona azy, satria mpanjaka manetretena Jesosy Tompo, na dia mpanjaka be voninahitra azy, mpanjaka miavaka izy tompoko. Fa tsy isika nitady azy, fa izy nitady atsika. Tsy isika manatona azy, fa izy no manatona atsika. Ka miteny amintsika izy miteny ity hoe, indro ny mpanjakanao, avo anao. Avo anao Jesosy. Avo an'ny olona rehetra izy, kanefa avo an'ny tsirairay ihany koa. Anisan'izany ianao izay tonga eto amin'ny teny io ity. Mpanjaka miavaka, satria mpanjaka be famindrapo, mamindra fo mandrakariva amin'ny olony, ary tsy mitsahatra mampahery ny olony. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ry havana, ka matateraka ny fikasana izy. Fa taonjato maromaro talohan'izao no nilazan'Andriamanitra tamin'ny Zakaria mpaminany aminy hoe, indro ny mpanjakanao, avo anao, ambarao amin'ny zinona zanakavavy. Tateraka soamatsara zany, satria tsy mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa izy mametoky taterahiny zany amin'ny Andriamanitra fitiavana azy. Indraindray tsy matateraka ny teny ambaratsika, fa Andriamanitra kosa matateraka zany satria tiatsika izy. Ka dia nirahiny Jesosy ho mpanjakanao, mba hiay anao, hamonjy anao, hamelona anao, hiaro anao amin'ny fahavalo rehetra. Jesosy tiatsika ry havana, ary tianao izy. Ary miporofo ny fitiavany anao, nampidiriny ao amin'ny fanjakany ianao teo amin'ny batisa masina, mba ho isan'ny olony, mba ahafahany mandray anao, mba ahafahanao mandray azy, ahafahanao ihany koa mandray zava-tsoa izay tian'Andriamanitra atolotra anao. Dia tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy, nanaiky ho faty hisolo anao izy, ary nitsangana ihany koa ka mifonako anao. Jesosy mpanjaka be fitiavana, ka mitaona ny olona rehetra mba hanatona azy, mitaona ny olona rehetra hiditra ao amin'ny fanjakana. Haitsika tsara fa amin'izao fotoana izao, sarotra ny makany amin'ny tany mandroso, sarotra miditra amin'ny tany izay misy fandrosoana tokoa, tahaka ny Frantsa na Amerika sy maro isan-karazany. Ary tsy hoe ny toetrao ihany ny sarotra, fa ny mandalo ao azy. Tsika izany amin'ny fahasaranan'ny olona mitady visa ny amin'ny consulat isan-karazany. Ary ny vaovao tamin'ny alakamisy dia maneho fa nampidinina ho 7 nisan'ny delegasiona malagasy izay mamonjy ny fivoriam-ben'ireo izay mandinika ny amin'ny fijerenany, ny amin'ny tontolo iainana, ny amin'ny hanatsarana ny tontolo iainana. Ny antony dia satria miaro ny fanjakana ny vahoaka frantsay, ny mpitondra fanjakana frantsay, ary miaro ny vahoakany ihany koa izy. Rariny zany. Sarotra ny miditra amin'ny fanjakana iray, indrindra fa fanjakana mandroso zany fanjakana izany. Ary na mandala ao aza sarotra, fa saingy tsy toy izany kosa ny an'i Jesosy. Fa manasa ny olona rehetra izy, anisan'izany isika mba hiditra ao amin'ny fanjakana, hitoetra ao amin'ny fanjakana. Ary maimaipoana ny fidirina amin'izany fanjakana izany. Tsy andaovana vola be, fa maimaipoana. Saingy maimaipoana ho antsika, fa tsy maimaipoana ho an'Andriamanitra, satria tsy amperinandro aorian'izao fotoana izay andalovan'i Jesosy eo Jerosalema izao, dia ho faty eo amin'ny hazo fijaliana izy. Ho faty mba ahafahany mampiditra ny tsiraray avy ao amin'ny fanjakana. Jesosy tiatsika, ka dia mampiditra atsika ao amin'ny fanjakana, satria tiany handray ny fiadanana avy amintsika, tiany handray fiainana avy amintsika, tiany hiara-paly amin'ny mandrakizay isika. Ary tena fahasoavana zany tompoko. Fahasoavana zany satria tsy ny fahamendriako, tsy ny fahamendrianao mahatonga an'i Jesosy mampiditra anao fanjakana, fa noho ny fahatsarany, noho ny fahasoavany, noho ny fitiavany ihany koa. Ty hampiditra anao fanjakana Jesosy satria tsy manam-piadanana ny olona ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny manjaka ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ve? Ny fankalana, ny fitiavatena, ny fahotana. Raha dika amin'ny teny tsotra fohy dia ny hoe ny fahafatesana ny manjaka ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa
manjaka ao ny fifaliana satria olona voavela heliko anao, fifaliana satria ampaheresin'ny mpanjaka ny olony, fifaliana satria miany ny olony mandrakariva izy, tsy mamela antsika korery fa miandany amin'ny olony tokoa Jesosy Tompo, mampahery sy momba azy. Saingy mampalahelo toy izao, mbola maro ny olona misafiditsitra amin'izany fanjakana izany, mbola maro ny olona tsy manakiditra amin'izany fanjakana izany, fa maimay amin'ny harena mandalo ny olona, ka manda ny tena harena, dia tsy inona fa ny fahasambarana mandrakizay izany. Maimay amin'ny voninahitra mandalo ny olona, ka mandany voninahitra izay tian'Andriamanitra salotra azy, dia tsy inona fa mahazanak'Andriamanitra azy. Maimay amin'ny fahafinaretana mandalo ny olona, ka manda ihany koa le fahafinaretana maharitra mandrakizay. Ary ankoatr'izany dia matafitohina ny maro ihany koa ny fanetretena an'ity mpanjaka ty. Fa tsy mpanjaka miseho amboninahitra tany am-piandohana no aseho eto, fa mpanjaka manitry tena. Izy mpanjaka indray no indro manampitambiny ny olona mba hiditra ao amin'ny fanjakana, mandondony am-baravarana araka ny Apokalipsy izy mbola anjarantsika ihany koa amin'ity anio ty. Mpanjaka manitry tena, ka manafitohina ireo olona izay miavonavona, manafitohina ireo olona izay mitady voninahitra. Fa kosa mpanjaka be voninahitra, fa noho ny fitiavana antsika dia manaiky hanitry tena hatramin'ny farany lalina indrindra izy, mba hahafahany mampiakatra antsika, mba hahafahany manome voninahitra antsika ihany koa. Amin'ity an'ity tompoko, tapatsirovin'i Jesosy antsika fa izy no mpanjaka antsika. Indro mpanjakanao, avo anao. Tiany ho ao amin'ny fanjakany isika, tiany toetra ao amin'ny fanjakany isika satria ao ny tena ahitana fiadanana tokoa, ao ny tena ahitana fiainana tokoa. Fa izaho avy mba nanana fiainana ho Jesosy, dia fiainana be da be. Ary tsy zany ihany, fa tiany atoky azy tokoa isika, izany hoe tiany hiankina amin'ny tanteraka amin'ny fiainantsika manontolo. Fa ity mpanjaka ty tena miany ny olony tokoa. Tsy hoe mameantsika fiainana mandrakizay ihany Jesosy, fa miasa ady ny fiainantsika ankehitriny izy. Fa ny anjaranao dia matoky azy, satria ianao dia olony, ary izy dia mpanjakanao. Tiany ihany koa isika mba hiomana ny amin'ny fahatongavany eny amin'ny rahony lanitra. Ary izany fiomanana izany dia tsinona fa ny fiainana amin'ny fibebahana isan'andro isan'andro. Izany novakintsika tamin'ny Romanina teo. Vaoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan'ny ratsy, na amin'ny famamona, na amin'ny fijangajangana, na amin'ny fijejojoana, tsy amin'ny fifandirana, na amin'ny fialonana. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, tiany hitafy azy isan'andro isan'andro tsika, tiany hitafy ny fahamarinana isika, tiany hitafy ny fahamasinana isika, tiany hitafy ny fitiavana isika. Jesosy no akanjo fitafianao. Izay no tiany hiainantsika isan'andro isan'andro. Fa io mpanjaka io, mpanjaka masina io, ka tiany hiaina amin'ny fahamasinana antsika. Io mpanjaka io, mpanjaka marina io, ka tiany hiaina amin'ny fahamarinana isika. Io mpanjaka io, mpanjaka fitiavana io, ka tiany hiaina amin'ny fitiavana isika. Io mpanjaka io, mpanjaka mahefa ny zavatra rehetra, ka tsy tiany hanana fisalasalana ianao, hiankina aminy amin'ny fiainanao manontolo. Indro mpanjakanao, avo anao, mpanjaka malemy fanahy, sady mitaingina boriky. Aoka ianao tsy salasala, atoky an'i Jesosy, hiankina aminy tokoa. Fa Jesosy izay efa tonga teto amin'izao tontolo izao, mbola tonga eto izy ankehitriny. Tonga eo aminao izy amin'ny alalan'ny teniny, tonga eo aminao izy amin'ny alalan'ny sakramenta ihany koa izay horaisintsika amin'ny herin'ny androany. Ny anjaranao dia mandray azy, mamela azy hanjaka ao anatin'ny fonao, fa ny fontsika tsiraray avy no tadiavin'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe anaka tolory andro fonao. Ny anjaranao dia manaiky azy ho tomponao tokoa, ho mpanjakanao tokoa. Ny anjaranao dia manakina fiainanao manontolo aminy satria izy no mpanjakanao. Ho avy ny fotoana izay tongavan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Saingy tsy ilay mpanjaka manitry tena, tsy ilay mpanjaka izay manampitambiny ny olona tsony mba hiditra ao amin'ny fanjakana no ho avy amin'izay fotoana izay. Fa mpanjaka haneho ny maha-mpanjaka be voninahitra azy. Mpanjaka hitsara izao tontolo izao, hanenina tongotra aman-tanana ny olona izay tsy nandray azy amin'izay fotoana izay. Fa ny olona izay nandray azy kosa ho faly satria hitsahatra amin'ny adiny izy, amin'ny ady amin'ny devoly, ady amin'ny satana, ady amin'ny nofo ihany koa. Hitsahatra amin'ny fiaretana maro isan-karazany, hitsahatra amin'ny fahoriana ihany koa. Fa hiara-manam-boninahitra kosa hiaraka amin'izany mpanjaka izany. Ary tia miara-paly miaraka aminy ianao. Izany dia aoka ianao tsy salasala handray azy ankehitriny, fa izay mandray an'i Jesosy ankehitriny no ho raisiny ihany koa rahatray. Indro mpanjakanao, avo anao. Efa tonga nofo Jesosy Tompoko. Ary ankalasantsika amin'ny Krismasy izany. Tonga nofo ho anao izy, mba hahafahanao mandray azy,
mba hahafahanao miaina miaraka aminy. Tianjako anatin'ny tokantrano misy anao izy, amin'ny fanjakany fitiavana, amin'ny fanjakana fatokiana azy. Kanefa zany mpanjaka zany ihany koa mbola ho avy ratra eny amin'ny rahona lanitra. Indro mpanjakanao avo anao, tiany isan'ireo zay voniny anao hitena azy am-pifaliana. Ny anjaranao dia matoky azy, miankina aminy ary manaiky ny anjakany. Dia voninahitra ny kon'Andriamanitra raisina ka fanay masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisina ny fanahy masina ho amin'ireo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.